Manolotra ny arahabatopoko raha ny fironana makany amin'ny herinandro dia ny varatra aza malefaka nandrafitra ny toetry ny androntsika amin'ny akapobeny. Tsy maro toerana kosa ny atmosfera amin'ny talata ho avy izao any amin'ny faritra atsimo sy atsimo atsinanan'ny nosy iny ka miandrandra orana tandrifindraona ny any amin'ny fahatriny amin'izay fotoana izay. Any ho any amin'ny faraparan'ny herinandro zany sabotsy sy ny alahady kosa vao miandrandra orana tandrifindraona indray ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany sy any amin'ny ny faritra atsimo iny ary ny ilany atsimo atsinanany Madagasikara. Raha mahakasika ny maripana kosa tsy misy fivana aloha ny maripana ambony indrindra fa ny maripana ambany indrindra no isy fidinany kely indrindra amin'ny toerana misy zavona toy ny eto amin'ny afovoantany iray manontolo. Raha ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitsy maraina jerena amin'ny antsipiriany dia azo orana tandrifindraona ny any amin'ny morotsiraka amin'ny faritra Ivatovavy sy Fitofonany, andrahona na andrahona mitsitokotoko kosa ny any amin'ny manodidina ny Samborano torak'izay ihany koa ny Ansava, Ambatsoa, Atsinanana ary ny ilany Atsinanana ny faritra Loatra Mangoro. Ny faritra hafa moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny ny aorian'ny ny zavona na zavy tamin'ny maraina. Raha ny tolakandro kosa indray dia andrahona mety arahana orana tandrifindraona indraindray ny any amin'ny faritra Ivatovavy, Fitofonany, Atsimo Atsinanana torak'izay ihany koa ny ilany Atsinanana ny faritra Vakinankaratra, Moromania, Mahatratrambony ary Iorombe. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny manodidina ny Samborano, ny morotsiraka ny faritra Anosy, Androy ary Ampania. Ny faritra hafa moa dia ifandimben'ny ny rahona sy ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana raha amin'ny rampitsy izay zao dia manodidina eo amin'ny 10 degré maripana ambany indrindra Vakinankaratra, eo amin'ny 5 hatramin'ny 7 degré kosa maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Ny any amin'ny morotsiraka Atsinanana eo amin'ny 8 hatramin'ny 12 degré ny maripana, manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 4 degré kosa any amin'ny ilany andrefana. Tafakatra 5 degré ny maripana ambony indrindra ny amin'ny faritra Melaky, Betsiboka ary Sofia. Vinany toetry ny andro amin'ny talata kosa indray ary dia azo orana tandrifindraona ny ilany Atsinanana amin'ny faritra Mahatratrambony, Iorombe, mihitatra taty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana, Anosy, Androy ary manodidina ny Ampania. Ny faritra hafa moa dia ifandimben'ny ny rahona sy ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana indray eo amin'ny 20 degré zao maripana ambany indrindra ny Vakinankaratra, 12 hatramin'ny 17 degré kosa maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Morotsiraka Atsinanana saika eo amin'ny 8 hatramin'ny 12 degré maripana ary 7 hatramin'ny 14 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tsy misy fiovana maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia, Betsiboka ary Melaky fa ananky eo amin'ny 5 degré hatrany. Vinany toetry ny andro amin'ny alarobia ary ny mamaranantsika sahady dia azo orana tandrifindraona ny any amin'ny morotsiraka ny faritra Atsimo Atsinanana, andrahona na andrahona mitsitokotoko kosa ny any Ivatovavy, Fitofonany ary ny ilany Atsinanana ny faritra Vakinankaratra, Moromania ary Mahatratrambony. Ny faritra hafa moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny ary mety ho toetra ihany koa ny zavona maraina indrindra ho an'ny faritra anatiny. Raha mahakasika ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 17 degré zao an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 13 degré morotsiraka Atsinanana ary 12 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 13 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro afy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.